ka azoko ny résolution zay nataonareo momba n'izany thème zay nyfampinenareo zany. Misaotra ihany koa ho an'ireo mpikambana amin'ny atoko mafy zay niandry satria efa ho 10 taona zay nifankafatarasika natokana anareo ary niandry ana ary androaninareo dia nangataka hoe mirosoa ary mirosa Docteur Jules Etienne. Inona moa no teneniko efa vonona tamin'izany hatramin'ny ela isika tompokasy tompokovavy. Efa fantatrareo ny fahavononako nandrindra ny 10 taona. Manana projet de société sy programme atsika anatsarana ny farampiainan'ny malagasy ary isorako ny madame ministre Eleonore Zoagy zay namakafaka an'izany teo. Donc tsy be sanaky gn'asako zany fa ataoko visivisika na rehefa aveo satria efa nazavay daholo izy teo ary mbola ho hitasika any amin'ny internet sy blog sy ny karazana iny vina zay iny nazavay taminareo teo iny. Fa ny ady esotra dokotera ny tenako efa mafantatra ny diagnostic ny problème ny malagasy. Dokotera ny tenako iaraky sika rehetrarehetra isabo fa zao nanome traitement sika rehetrarehetra ny isabo ny malagasy ka manatena sika rehetrarehetra tonga eto malagasy sy vakyvolo ny olona rehetrarehetra makatia Madagasikara dia mangataka tolotana zao fa tsy vitako zao rery zany. Raha tonga eo amin'ny fitodiana ny tenako ny zavatra voalohany ataoko dia soloana président fokon'olona ny président fokotany zay ny sécurité voalohany ampidiniko ny budget ny présidence omenareo président fokon'olona reo mba iarovana ny matika fokokasokovany iarovana ny fiarapelina matoky. Ampy zay alohandroany fa mbola maro ny zavatra hoteneniko momba ny sécurité fa ampy zay angamba mazava amintsika fa raha ny sécurité manomboka ao amin'ny fokotany angamba moramora ary raha omena motivation ireo président fokon'olona angamba irovany raha raha-pirenena angamba soisony ny kidnapping soisony ny fisaraham-bahoaka na famonena olona amin'nisy rariny. Momba ny énergie zavatra anankiray teneniko aloany fantatsika mazava fa raha mampiasa raha fimirisika tompoklasy tompokovavy manafatra solika mora dia omora ny vidin'io aray azo pouvoir-d'achat malagasy rehetrarehetra satria hitina ny vidin'io na ny exploitation be molanga dia afaka atao raha fimirizy io ihany koa dia hitina ny vidin'ny solika angamba sisy kalao zany rehetrarehetra fa tsika ny anao an'izany atoato raha tonga eo amin'ny fitolana isika tompolasy tompokovavy mbola mamerina ny fangatana tanana mba ho itongavatsika amin'izany tanjona hokakaritsika zany. Mafy ny mahazo malagasy mafy dia vonona ifandray tanana amin'ny rehetrarehetra mba hitongavana amin'izany tanjona zany mba atonga ny Madagasikara tsy andohalika fa andeha amindra any amin'ny fampandrosoana ity firenentsika ty. Tompolasy tompokovavy tsy dia ho lavaresaka ao fa mbola besaka ny fotoana ifankahitantsika na ifampiresantsika vao manomboka izy ty fa eninareo ny fahavonona atao teo fa tsy verin-dalana isika fandeha jusqu'à farany mba azahoantsika victoire.
angamba hitanareo sary nanaovako ny projet ninona ty projet énergétique teo sy ny projet de sécurité ngamba sosoroko sara izy teo ngamba raha misy ny volonté politique ngamba efa hitanareo zany angamba teo mitenenina hoe fa manina Julietiane navita 1582 réalisation agrément ndana zay reva amy DBM zany satria raha izao miteny azy atao ohatra lalainga izy dikan'izany mahavita Julietiane teo efa mahafeno pepetra ao teo satria ny pepetra tamin'ny taloha hoe tsy nahafeno 6 mois ho nao teo eto ao zao miandry raha sy nataonareo rapiso angamba ny fividianana izay ndray tsy fantatro fa raha mbola hoe afaka valovolana dia mahafeno pepetra sika matoy rosaka dia sy nahafa-po izy io nange loatralotrany an-dafo koa ahoana moa ry Fillon contre ny Sarkozy rehefa avy eo ça veut dire misy zavatra sy tovizana lalàna fividianana moa dia tokotra atao izy io fa ny fomba nalaniana azy dia sy toviko-hevitra amin'ny fomba vaovao raha marina zany fa zany hoe izao moa samby fa tokony fidina kosa ny fidina kosa ny lalàna fividiana mba hirosoana ny fividiana sisy atahorako ny fepetra sisy jirako satria mazava tsara ny candidat normal dia mety aminao zany izy mety amiko rehetrarehetra na inona zavatra amseho mety amiko daholo tsy matahotra sakasakana sy tsy matahotra sakasakana sy fingefingena madinika satria lasa fomba fanao misy fomba fanao moa zany fa dia mijerena eo izy sika olombelona fanao politique dia ohatran'izany angamba fantatrareo sara araka le teneninareo teo hoe hitasika teo hoe saiko prime ministre ny tenako fa dia tsy fantatra ny antony raha démocratie dia efa fantatrareo fa tsy prime ministre ny tenako hitasika fa izery zay zany izery akaiky zay amin'izany fingafingana zany fa dia hitasika mamarina azy moa sy mainsy raha misy ny problème dia sy mainsy ny solution any ambany hoe hita fa marina tokoa le izy fa ny zavatra porofoiko dia simple raha zao ny namorona ny PMP dia tao daholo ny kolafy ny tamin'ny antenimera-pirenena ary tamin'izao ministra dia lisy ihany koa ny tamin'ny ankolafy rehetrarehetra niara-niasa tamin'ny cabinet